maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Eo ambany masitsika ho teny fiantsoana ny salamo 7:1, ny andiny ny 20 hatramin'ny 2:20 farany. Salamo 7:1, andiny ny 20 hatramin'ny 2:20. Mitsangana ary idera sy anome voninahitra ny tompo isika. Ho ny mpanao salamo, misaorany Jehova ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony ny didiny ary miaino ny feon'ny teniny. Misaorany Jehova ary miaramila ny rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaorany Jehova ny asany rehetra eran'ny fanjakany, misaorany Jehova ry fanahiky. Amen. Hivavaka isika. Mbola misaotra sy mankasitraka anao izay ry Tompo Andriamanitra fa mandahatra ny fiainana isan'andro ianao ary mahatanteraka ny sitraponao amin'izany fiainana izany. Ny sitraponao any mampiadana anay. Misaotra fa nentinao eto amin'izao toeran'izao indray izahay ho tafahoana aminao ilay loharano ny fiadanana, tompo ny fahamasinana ary hany feno ny voninahitra. Koa dia mangataka ny fiadanam-po avy aminao, aza isaina rery tompo ny fahadisoana vitanay, ny fahotana nataonay, ary ekeo ny anarina anay indray amin'ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Manatona anao izahay, satria fo ny fisainanay kanefa te handreny teninao izahay. Koa ny fanainao masina izay mpampianatra ny zavatra rehetra, mbola omba ny fiangonanao ka hampianatra anay ny sitraponao indray. Velomy ao anatinay mandrakariva ny fanantenananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Salamo 7:1, ny andiny 2:10 voalohany. Salamo 7:1, 7:1, andiny voalohany hatramin'ny 2:10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aleloia. Fa tsara ny mihira ho an'Andriamantsika, eny mamy sady miendrika ny fiderana. Manangana ny Jerosalema Jehova, mamory ny Israely voaroka izy, mahasitrana ny torotoro fo izy sy mameno feriny, milaza ny isankitany izy, samy tononony amin'ny anarany avy izy rehetra reny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hitalany ny fahalalany. Mananatra ny mpandefitra Jehova, fa mampietry ny ratsy fanahy hatramin'ny tany. Mihira fiderana ho an'i Jehova, mankalazana an'Andriamantsika amin'ny lokanga, izay manaron-drahona ny lanitra, izay manamboatra ranon'orana ho amin'ny tany, izay mampanirahitra ny tendrombohitra, manome hanina ho an'ny biby izy, sy ho an'ny zanagoaika izay mitaraina. Tsy ny herin'ny soavaly no mahafinaritra azy, ary tsy ny tongotry ny olona no sitrany. Jehova mankasitraka izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ampitombon'Andriamanitra ao amintsika mandrakariva ry havana ny asan'ny fanainy ary tombo araka izany koa ao amin'ny teniny izay omeny antsika, ny finoantsika sy ny fanantenantsika. Salamo 7:1, andiny voalohany hatramin'ny 2:10. Manomboka amin'ny fanonana fiderana lehibe amin'ny filazana hoe Aleloia. Ary hitantsika ny fitaomana ao amin'izany fiderana izany, eo amin'ny andininy voalohany sy ny 7, fiderana an'Andriamanitra. Isika isan'andro raha vao mifoha maraina, ny eritreretintsika voalohany dia fandaminana. Manomboka amin'ny fandaminana fandriana, fandaminana ny sakafo maraina, fandaminana ny lalana andehanana, fandaminana ny asa atao. Izany hoe
manoloana antsika raha vao maraina dia inona zavatra mila fandaminana mba tsy ilazana hoe mikorotana. Tonga any amin'ny toeram-piasantsika sika na inona asantsika raha mbola mianatra azy sika dia takina amintsika ahoana ny andaminanao ny asa manoloana anao. Ny Salamo 1:7 ry havana dia nosoratana indrindra manoloana ny fodin'ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana ny vantanany tamin'ny tanàna ny Jerosalema rava mbola mikorotana ary ny vantanany fiainana tena mila firindrana na amin'ny andavanandro na amin'ny ara-panahy. Izay ny fiaraha-mivavaka indrindra tena korotana ny fiainan'ny zanak'Israely niverina avy any amin'ny fahababoana. Fa ao anatin'izany no manomboka ity salamo ity ka miantso ny vahoakan'Andriamanitra mba hidera an'Andriamanitra. Izany hoe tsy hoe ndeha hanao aleloia satria milamina ny fiainana na afaka miainam-piadanana, tsia. Aleloia fa tsara ny mira ho an'Andriamantsika eny mamy sady mendrika ny fiderana. Mametraka fanantenana ao anatin'ny zavatra rava sy mikorotana mila fandaminana ny mpanao salamo. Amin'ny tanànan'i Jerosalema mbola rava, mbola mikorotana, fiainana mila fandaminana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny Andriamanitra dia manome toky fa manarina izay rava. Andininy 2 sy 3 manangana ny Jerosalema Jehova, mamory ny Israely voaroka izy, mahasitrana ny tontolo fo izy sy mame ny feriny. Hanorina indray any Jerosalema ny tompo, hampivory, hampivondrona izay efa nielipatrana sy noroahana ary manasitrana ny torotoro fo. Tsy hoe isika rehetra no mandao tanindrazana. Maro aza amin'izao fotoana ny asaramanitra izao no miezaka mivondrona isan'angonana mba hanamarika ny fankalazana an'Andriamanitra no ny Noely. Fa raha tafavondrona ny fianakaviana avy any amin'nisy azy avy isan'angonana noho ny Krismasy, mila fandrindrana ny fiainana, mila fandaminana. Fandriana atoriana azy. Iza no aninona dia aiza ny inona? Ny sakafo hohanina fa tsy izany ihany. Mety misy faharavana, mety misy fahatorotoroana fo ao anatin'ny ambom-piaona ny mpianakavy. Fa tsy izany no anakanantsika tsy hanantenan'Andriamanitra amin'ny asa fanarenana izay ataony, tahaka ny nanantenan'ny zanak'Israely ny fanarenana any Jerosalema. Ary izany indrindra no hitaomanantsika hideran'Andriamanitra. Mifalira tafavory mba hideran'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana Krismasy izao. Mifaly raha afaka manantenan'Andriamanitra, handravina, hanarina ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika samy rery na rankonana narakasa amin'izao vanim-potoana Krismasy izao. Manasitrana ny torotoro fo izy sy mameno feriny ary manangana ny Jerosalema Jehova. Aleloia. Fa ny zavatra faharoa, Andriamanitra dia mahery ary mahatakatra ny zavatra rehetra. Eo amin'ny andininy 4 sy ny 5 dia ambaran'ny soratra masina fa milaza ny isan-kitana izy ary tononony amin'ny anarany avy ireny. Ianao ve efa na isan-kitana? Ngamby faninana amin'Andriamanitra ianao raha izany, sady tsy ho vitanao izany. Fa izay ilay fanehoana ny herin'Andriamanitra, mahavita mitsimpona ny madinika indrindra sy ny farany avo indrindra tsy takatry ny sain'olombelona. Izany kitana izany dia mipetraka eny amin'ny lanitra. Izany kitana izany dia misy karazany, misy vaventiventy, misy madinidinika. Fa vitan'Andriamanitra
ny mitsimpona n'izany ary manonona azy amin'ny anarany avy. Vomafy izay tsy miantehitra amin'Andriamanitra tompo ny hery tahaka izany ry havana. Ny zavatra farany ambony tsy takatry ny saintsika, ny madinika tsy voatsindroka na tsy voaisany zanak'olombelona dia vita n'Andriamanitra. Iza ny tsy anatenan'izany Andriamanitra izany? Ny amin'ny antsipiriany indrindra amin'ny fiainanao, ny amin'ny avo indrindra tsy takatry ny sainao, heverin'Andriamanitra, isain'Andriamanitra ary fantany tonony amin'ny anarany hoe ho an'izay mieritreritra nahazo gisa nefa tsy afaka hanantena, hoy izy hoe hitany hoe tsy mahazo gisa. Fa tsy izany. Fanantenana an'Andriamanitra no zava-dehibe. Voisan'Andriamanitra tonony amin'ny anarany ny antsipiriany fiainantsika, ny farany ambany indrindra izay heverinao fa mety zakanao ihany, ny farany ambony indrindra izay tsy takatry ny sainao hieritreretiny. Vitan'Andriamanitra ny hevitra n'izany. Milaza ny isan'ny kitan'izy samy tonony amin'ny anarany avy izy rehetra, lehibe ny tompontsika sady be hery. Alleluia, hoy ny mpanao salamo. Fa eo amin'ny fahatelo, ny andininy fahafolo sy faharaiky ambin'ny folo indrindra dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Tsy ny herin'ny soavaly no mahafinaritra azy, ary tsy ny tongotry ny olona no sitrany. Jehovah mankasitraka izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony. Amin'ny tompo tsy ny herinao ny zava-dehibe, fa ny fanantenanao an'Andriamanitra. Amin'ny tompo tsy iza eo ampelantananao na ny fierekelezanao aina ny zava-dehibe, fa manahoana kosa ao anatin'izany fikelezanao aina izany ny fanantenanao an'Andriamanitra. Tsy ny herin'ny soavaly no sitrany, fa izay matahotra sy manantena azy. Tsy ny herinao amin'ny ara-tsaina, tsy ny herinao amin'ny ara-pahefana, tsy ny herinao ara-toekarena na amin'ny fahaizana mampahalala no sitrak'Andriamanitra, fa ianao manantena azy. Tsy miantehitra amin'ireo hery azonao tany saina mombanao, fa miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra, manantena ny herin'Andriamanitra. Izany no antsoantsika amin'ity maraina ity ry havana. Apetrao amin'Andriamanitra ny fanantenanao, fa tsy amin'izay ho vitanao anio. Hiezaka ianao hamita ny zavatra tokony ho vitaina, fa apetrao amin'Andriamanitra ny fanantenanao, fa tsy amin'izay ho vitanao anio. Fampiarana dia ny hoe manomboka andro anankiray indray isika 24 Desambra. Mety tsy mbola mazava aminao tsara ny fandaharam-potoananao, mbola eo am-pandaminana ianao, mbola hiverina any an-trano ianao dia ampirina trano, mbola misy ahia, mbola misy ny hoe ahoana izany ny atrehana ny rampitso, mety efa milamina koa, fa na milamina na mbola eritreretina ny rampitso dia izao ihany. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia tsy ny fandaminanao, tsy ny fiezahanao hieritreritra ny rampitso, fa ianao manantena azy, ilay mahery, mahisan'ny kintana sy manonona ny anarany. Manantena azy ilay manarina ny rava ary tsy miantehitra amin'ny heriny tenanao. Misy olona manao hoe rehefa mahazo vola dia milamina ny fiainako. Rehefa azo nefa ilay vola dia hoy izy hoe raha mba bebe kokoa noho ity izao dia milamina koa ny fiainako, milamina kokoa. Fa ny soratra masina izay nanoloana antsika teo dia ny hoe milamina ny fiainanao raha toka manantena an'Andriamanitra ianao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny fahatsapanay fa tonga ianao, nandondona teo amin'ny fiainanay, novoainay varavarana ary miara mahita aminay ny korontana mila fandaminana ny atokantranonay ihany, na amin'ny lafiny materialy, na amin'ny lafiny ara-moraly, ara-panahy, amin'ny lafiny ara-tsaina. Tonga ianao tahaka nitondranao ny zanak'Israely niverina avy any am-pahababona, maneho fahavononana
fa anangana tanàna feno fiadanana. Tonga ianao anasitrana ny torotoro fo. Tonga ianao hijery ny antsipiriany tsy hitanay, tsy takatry ny sainay. Tonga ianao aneo ny herinao. Apetraka fenao am-pelatananao ny fiainanay, apetraka amin'ny fanantenananao Andriamanitra zany. Ary izany no hanonanay vavaka ankehitriny, ho an'ny tenanay sy ny manodidina anay akaikina lavitra, amin'izao fiomanana antombotry ny Krismasy zao. Tompo ovorio anatrihanao ny mpianakavy, mba hita fifaliana ary ho feno fanantenana. Ary avoniny kitontaonao anatin'ny isan'ankohona sy fianakaviana amin'izao Krismasy zao. Areno izay tokony ho arenina, ary indrindra tompo raha misy lavo ny fakapana sy ny fahotana, aza velanao tratry ny fahakiviana fa anantena ny famindramponao izy ireny. Mamanginy marary rehetra naiza naiza misy azy, ataovy manana fanantenana anao ilay tompony hery sy ny fahefana izy. Jereo ny manamanjo amin'izao antombotry ny fety izao. Ataovy mahay mionona ao aminao ary manohy fifaliana araka ny sitraponao Andriamanitra, mba ho fiainany hoe mifalina dia amin'ny fahoriana azy. Evero ny olana mahazo anay tsirairay, ary indraindray azy izy ireny dia ny saina ihany mambory olana ho anay, manasarotra ny fiainanay. Aok'izay anaiky fa ny fanatrianao Andriamanitra dia efa fiadanana ho anay, fahafenona ho anay. Kanefa Tompo, raha misy ny fahabangana tsy maintsy mbola hieverana famenona, dia ianao anakaiky ny olonao rehetra. Apetraka eo am-pelatananao ny firenenay. Ianao mbola hiaro ity firenena ity amin'ny fandriam-pahalemana, hiaro ny fitondram-panjakana isan'ambaratonga, azahoan'ny vahoaka malagasy manana fanantenana androso ary manana fanantenana mbola ho afaka anao asa fiariana malalaka amin'izao fotoana izao. Jereo ny fiangonanao Andriamanitra ao anatin'ny fanomanana mafy ny amin'ny Krismasy, ny kristianina tsirairay, mba ho kristianina feno ny fiadananao Kristy, ka idera sy anonona aleloia ankasitrahana eo anatrihanao ny kristianina. Mba ho fiangonana itoromarina ny fiadanana Noely, dia ianao Kristy teraka ao am-poniny tsirairay ny fiangonana. Fa te hivavaka izahay, ary anonona ireo kristianina malagasy ampielezana any amin'ny ampitan-dranomasinany. Misy ny mankalaza ny Noely amin'izao 24 Desambra izao, tsy ho banga ny fanatrianao Andriamanitra. Misy mbola miomana ny amin'ny rahampitso, dia tsy hanary azy ireny koa ianao, ary ampatsiaro fa tsy irery izy manana anao. Apetraka eo am-pelatananao ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana amin'ny lafiny arak'asa fijoroana vavolombelona. Hanambina ny fiangonana ianao ka hahitany manodidina ny famirapiratany vonina hitrao. Farananay izany vavaka izany, nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra. Ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo anay io ny anona sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahana amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo, araky ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mandihana amin'ny fiadanan'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.